nataoko ty vidéo ty za moa zany nanao azy fa tonga tampoketiko resy de rehefa nanao recul kely satria za tsy nafantatra mihitsy ny impact an'le vidéo teo aloha izay efa tsy haiko 3-4 jours iny satria comme tous les autres vidéos de efa pandeva vidéo ihany tsy mbola nisy olana de rehefa nidinihako le izy teny anany ny olona zany za mbola tsy nahita publication mihitsy fa juste capture fotsiny satria za j'ai très peu d'amis sur Facebook, je crois dans les centaines angambanisy zay de hitako fa nivexe be anareo le zavatra nataoko publier ny vidéo mifanoroka molotra amin'ny zanako lahy 13 ans. De maintenant, je tiens à m'excuser publiquement. Raha ohatra ka, tsy hoe raha ohatra fa nanimba fiainan'olona, nanimba fomba fijerin'olona, nanimba fisainan'olona be mihitsy no nahita ny vidéo-ako genre hoe ohatra ny vidéo-na tsy haiko zany hoe manadaladala zaza tsy ampy taona zany manao vidéo tsy montina Facebook manao pédophilie comme vous avez dit dans les commentaires sasasasany hitako de nandray ampleur be koa le izy après mon vidéo parce que j'ai répondu à vos commentaires. Ces commentaires teo de nivaliko à ma manière izay tsy de tsara loatra ny fomba findresafako ny azy sy ny fomba nilazako anazy ka za miaratsiny amindreo olona rehetra izay nahatsiaro tena ho voa mafy tamin'ny vidéo-ako iny na tsiaro tena ho naratra be fanahiny ary tena tafitohina mihitsy fa manomboko zao de tsy publier ny resaka vidéo amin'ny vie privée ohatran'ireny fa zavatra tsaratsara no publier koa raha ohatra ka ipublier za tsy montina sady tsy matotra amin'ny hoe pitaiza zanaka satria eto le zanako eto amin'ny mampitaiza zanaka ny zavatra nataoko de lako tsiny aminareo rehefa vitsy ty mba hanapolofoko ny bonne foi ako na de efa haiko raha fa hoe niparitaka be zany ny vidéo namaliko azy sy ny vidéo na mianaka de ho supprimeko moa zany le izy de minsomana tena aho fa tsy afaka anarina zay dégâts ataoko akory satria moi-même au début je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur fa kosa hiezaka ako amin'ny alalandreo contenu zay ho publieko zany mba tsy hamerina ireny erreur ireny intsony satria tsy ny olona rehetra no afaka mahazaka azy moa ny Facebook nataoko public amin'ny olona fa tsy nataoko privé entre amis de zay je tiens vraiment vous faire passer mes excuses sincères que la réponse sur ma vidéo était un peu trop exagérée et surtout trop agressive. Nefa ny za ihany no nandrehatra an'le afo de je tiens aussi à m'excuser devant toi qui est mon fils que ce n'est pas vraiment très exemplaire ce que j'ai fait. J'aurais dû, comme tu as dit, ne rien publier, mais ça s'est passé comme ça. De uzony fiteny malagasy hoe soa la voyamindra de ranondraraka tsy azo rofina fa mialatsiny aminareo mialatsiny mialafondro satria dia déplacé loatra ilay zavatra nataoko ary tsy mety re vidéo reny ho an'ny reny mitaiza zaza na de fa zay ary fomba ny mianaka de ezahana zay ho approprié kokoa na de tsy ho publiena amin'ny Facebook ary de aza matahotra zay ovinanto eo fa ho an'ny olona mahafantatra anahy de mahay izy hoe isa moa de tsy misy risque ho an'izay vinanto satria
za tena ty olona de volantiko mazava ho azy fa ho zanako vavy. Et je vous remercie vraiment. Tu as quelque chose à dire, Chrissy? Vas-y. J'ai déjà un grand garçon. La vidéo précédente n'était pas à vous vexer ou vous rabaisser, alors je soutiens ma mère et je m'excuse auprès de vous pour elle, je m'excuse aussi et merci chérie. Je la soutiendrai. Donc pour se respecter, on ne publiera plus ces contenus sur Facebook. Ok. Ok. Juste avais une petite souligne quelle fotsiny hoe zaza Grécie zaza Grécie zany taizany Grécie rery foana tany équipe Grécie de efa ny survivre zavatra navesatra be parce que son père l'a quitté de fusionnel be ny relation any mianaka hoe Chadmé hoe tena en plein temps présent en Grécie fa ezaka zany satria ny kritika anareo zavatra ny teneninareo de tsy possible mihitsy zany hoe misy olona 10 000 personnes de ny 9 000 amindreo miteny de hoe ho diso daholo kosa non du tout tsy diso fa ho raisiko le izy tena ho raisiko anatra personnel de encore pardon mialatsiny amreo ray mpianakaviana vexe hono nefa lasany amin'ny vava samy manana le vidéo le tsy haiko ze anany satria za tsy mahita efa lasa 24 heures maday eto tsy napoziko mihitsy ny ampleur an'le izy fa za tsy miteny hoe fa fo le vidéo satria le vidéo de toute façon efa lasa be le izy fa kosa anatra ho ana le izy de makasitraka indrindra de bonne soirée amin'ny foko manontolo ny anaovako an'izay de nisy tao anaty vidéo ako teo zany teny hoe atsoy aty le gendarme mba ho avy aty amiko de je demande pardon aussi auprès de chez IGN. Je n'aurais pas dû vraiment évoquer votre nom même si on vous a identifié dans les vidéos. Et je crois que tena oui lesson et ça me mûrit vraiment d'avoir vécu cette expérience avec vous de misaotra betsaka fa tsy taiko zay ho tenena fa tena hoe mialatsiny de mangataka je m'excuse auprès de vous zany zay ny tena fotoatin'ny vidéo ako fa ezahana tsy hisy ohatrentsony ary tsy ahita ohatrentsony rehefa zavatra tsara sy mahafinaritra no eritreretiko hoe ny publiena fa tsy nieritreritra ny animba anareo na ifixe anareo de makasitraka indrindra de bonne soirée n'est-ce pas bébé? On dit bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci de nous avoir écoutés, merci de comprendre surtout et encore merci. Je crois que pour certaines personnes ils vont avoir besoin de temps pour disons pour réfléchir et pouvoir nous entendre notre excuse, mais on vous remercie quand même de nous avoir écoutés. Bonne soirée.